ka izay azahoantsika filohan'ny repoblika tena lany-bahoaka. Raha tsy manaiky ampiatra le androm-panjakana zay ka le tiako fantarina tsika zao miteny hoe raisina ohatry ny akord politika rehetra io zay ny tantanana Madagasikara dia atao ohatr'izay koa ty raha ozy ny ao anivo ny androm-panjakana mitantana amin'izao fotoana izao no tsy ampiatra an'io zay zina ny ataonareo. Io zany a dia hoe fiantsona ny atao hoe conscience an'ilay olona sy ny moralitéany raha hoe efa hita zao fa misy tsy mety le zavatra ary efa ireo ny profo rehetra milaza fa mihoatra ny azo le ferina ireo zavatra tsy mety ireo ary mbola miampy koa hoe misy fadisoana raha-keloka mihitsiny nanaovana an'ireo zavatra tsy mety ireo dia ho izay hoe ny lalàna zany no oka ho hitodiana kanefa ny zavatra mety hitranga ny lalàna eo ihany ary efa hitantsika fa mitanila foana koa ireo fitondra ino ty zany ireo fitsarana izay natonina tsy fantatro mbola tsy nandefa teny amin'ny bion koa zay mikasika an'ity le abus de fonction izay lazaiko ty a fa raha ny vahoaka malagasy no miara tsy manaiky ihany koa hoe rehefa tsy anaiky zany nareo a nefa efa hita fa zay ny verso efa hita fa mpitondra kristy dia ho zay hoe mety alohan'ny fifidianana angamba nisy ny krizy tsy fandrahonany zany a fa mba maminany aho sisy le olona tao amin'ny CCI zay lasa mpaminany ndraiky koa zahay a mety hisy krizy zany alohan'ny fifidianana na mety ozy isy zay hoe oka ry vahoaka malagasy tsika ho tony a avelao eo a ho hitantsika eo aoriana fifidianana. Zavatra misy manko le tianao teo ihany raisiko hoe mitanila sy ny gouvernement candidat nametraka azy dia mitanila koa izy mitanila koa le gouvernement dikan'izay zany a mitanila koa zany mifandraisany mifanapa-kevitra sy ny fijerena le zavatra hoentinareo dikany aty am-piandohana dia efa tsy ho tafavoaka zany io zavatra io raha raisina hoe ny androm-panjakana no andrasana anatanteraka azy. Ny gouvernement dia anankiroa ny lohany. Misy ny gouvernement izay napetraka tamin'ny accord politika ary misy ny filoham-panjakana izay napetraka ny lalam-panorenana. Ny filoham-panjakana mpisoritoerana na ny chef d'état par intérim. Ka amiko ny filoham-panjakana par intérim mbola mety afaka tsy nitanila ihany raha ohatra izy ka manana izay ataontsika hoe conscience patriotique angamba ny fitiavan-tanindrazana zay fa tsy hoe ny intérêt an'ny parti any no jerena. Matapakahatra ve izy ireny? Misy ny ataoko hoe pitsopitsony lalàna mametraka azy anana fahefana mandray andraikitra. Afaka mandravan'ny gouvernement izy raha ohatra ka efa tena hita fa mitanila le gouvernement ka mandika lalàna. Afaka mandravany CENI izy manolo ny olona ao amin'ny CENI izy rehefa hita fa misy andraikitra raha-keloka ao amin'ny CENI na misy tena faute grave ataon'ny CENI eo amin'ilay fanomanana fifidianana. Enazy ny amarananao an'izay rehetrarehetra zay a amin'ny tenantsika azy miadevitra zay nentsika hoe tao anatin'ny miadandray latsaka zay a ilaina amin'ity zay ho an'ny mpanaraka antsika ohatra hoe taty amin'ny farafarana izy tonga manaraka. Ny amin'ny tianako an'izay dia iarahan'ny malagasy rehetra mahita ary iarahan'ny candidat enina amin'ny telopolo mahita fa tena tsy tomombana ary tsy azo leferina ny tsy fetezana ao anatin'ny lisam-pifidianana sy ny fanomanana n'ity fifidianana ity. Tiako lazaina nefa dia tao anatin'ny fotoana fohy efa ty ao aoriana ny fametrahana ny filatsaham-kofidiana vao niarana hitan'izany daholo ny rehetra. Ka izahay zany dia te hisintona ny saintsika izay manaraka n'izao fandaharana izao hoe tsy tara raha ohatra miara-mitaky isika ny fametrahana izany fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary ametrahana ny filoha izay tena ho voafidim-bahoaka nizany izy io ary izay mahatonga anay candidat enina amby roapolo ireo mirahina amin'izao fotoana izao no ny tombontsoa ambonin'ny firenena napetraka amin'ny ilany mihitsy izany ny fitiavan-tena sy ny hoe ataontsika hoe ambim-po manokana dia miaraka mandeha amin'ny tanjona anankiray dia hoe fifidianana mangarahara loha ny tanjona fifidianana ekeny rehetra ary ady amin'ny osika satria
samy tsisy te ahita ny Madagasikara ao anatin'ny krizy na sanatria famono ohatran'ny Côte d'Ivoire isika ka isy raha mandrika eto. Makasitraka Ramatofany Soernef alaiky mivahita tanaty fandaharana ty tamin'ny derive ty nino fa tsy tia farany fampitafana hoe mbola misy fiantsoana anao indray hoe mivoatra na raha-pirenena lana fanazavana dia maro miantso eny. Misaotra anareo indrindra nanasanay teto amin'ny fandaharana ary dia hitantsika ny fivoaran'ny raharaha satria izahay dia miteny fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao satria raharaha-pirenena ity ary izahay amaolo-pirenena matony latsaka hovidiana dia ny fandraisana andraikitra mba hampandroso ny firenena sy hanova any tontolo politika eto Madagasikara any amin'ny tsaratsara kokoa sy amin'ny fahadiovana no antony idirany amin'ny sehatra politika io. Makasitraka antsika rehetra koa nanaraka ny fandaharana tamin'izao riva izao isorako be dabe nareo niaraka taminay teto aza dinoana fa rapiditra amin'ny ray tolakandro ny famerenana ny fandaharantsika sampita eny Andriamanitra velomatoto.